Nanapa-kevitra tsy tonga teny amin'ny CCI Vato nanatrika ny fikoanan-dom-pirenena androany i Alain Ndemseza. Tsy mazava ho izy ny zava-misy eto amin'ny firenena, indrindra fa manoloana ilay vaovao niparitaka fa nasaina natrika ny fikoanan-dom-pirenena ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Eny fa na dia niezaka nitondra fanazavana azy ny FFKM sy ny mpitondra teny ny gouvernemanta fa sandoka iny fanasana iny. Nanamafy kosa nefa ny tenany fa nisy tombo-kase ny FFKM ny fanasana. Nisy fiantson'ny FFKM dia nanambara ny tenako manokana tsy amin'ny anarany atoko akory fa ny tenako dia tsy anatrika izany noho nareo filazana mivoaka marobe tao anatin'ny Facebook fa nasaina tamin'izany koa ny filoha Andry Rajoelina mivady. Rehefa nojerena tokotany dia nivoaka tao hita le invitation miala tsiny amin'ny FFKM raha ohatra ka santoko zany invitation zany fa manana ato anatin'ny telefoniko zay misy fitombo-kase ny FFKM sy milaza hoe Andriamatoa Andry Rajoelina mivady. Miala tsiny lay raha ohatra ka mpitondra tenin'ny gouvernemanta milaza hoe tsy misy an'izany ary tsisy fikasana an'izany kanefa ny olona amin'ny FFKM mpandraiky tsara dia manamafy fa dia tena nanao an'izany izahay ary ny antony nanaovanay an'izany dia asainay daholo ny drehetra ampitiavana. Tsy haiko izany mandanga izany teny marina fa dia anjarantsika ny mieritreritra amin'ny zavatra mitrango ohatrany. Sokajiana famitana sady ny vahoaka malagasy ny ataon'ny FFKM sy ny fitondrana amin'izao hoy anambarany Alain Ndemseza. Ny zavatra tianay tonenina amin'izany dia tsotra. Tsy ekenay ny famitampitahana ny vahoaka malagasy. Tsy ekenay ny mbola fanaovana tsindrazo lena ny vahoaka malagasy na havy aiza io na havy aiza satria izay ny toloman'ireo vahoaka ireo. Ny sainana folo izany ary hainana folo tsy ho avelantsika ho verivery fotsiny fa eritreretintsika kosa fa hitondra ny malagasy makany amin'ny tsaratsara kokoa. Tsy ny FFKM no menatsiny fa ny fampifangaroana ny andraikitra no mahatonga ny savorivory tamin'ny fanasana hoy atranambarany Alain Ndemseza. Eo koa ny fampifangaroana ny fivavahana sy ny politika. Tsy mitovy moa ny fijeren'ny olom-piangonana sy ny olon'Andriamanitra sy ny olona tsotra sy ny olona mpanao politika. Izay le olana io za mieritreritra hoe alao any Kaisara sy any Kaisara. Zay ngamba ny azo itenetsy manjary mandray an'le zavatra tsy hainy le fiangonana ka tafiditra lalina loatra. Tsy manome tsiny azy ny fanaovana an'izany fa kosa ny atao hoe inona moa zany ny tena tanjona. Ny fanaovana bizovy sa ny fanamboarana ny jirama, ny fananany malagasy varo hoaniny isan'andro, ny fianarany zanatsika isan'andro amin'ny tokony ho isy, izay ny fanontaniana lehibe. Efa indray roa volana sady no nitatana ny filoham-panjakana Colonel Mikael ny firenena. Hatreto dia tsy mbola hita taratra ny lalana makany amin'ny fiovana fa vao mainky aza lasa mivoana tamin'ny fitakiana ny zava-misy hoy atranambarany Alain Ndemseza. Raha ny zavatra nitranga nanomboka tamin'ny 15 Oktobra no jerentsika mandrapatonga ny androany matoa zay manao an'ity conférence de presse dia mifatsapanay fa mandeha any amin'ny lalana diso ny tolona, mandeha any amin'ny lalana diso ny raram-pirenena malagasy ary ohatrany tsy ho isy antenaina indray fa afaka folo taona indray tsaka diverina indray any tolona sy rotaka indray satria tsy izay le zavatra mifanarahana. Tsy mbola fotoana anaovana ny fikoanan-dom-pirenena izao hoy atranambarany Alain Ndemseza satria tsy mbola feno ny fepetra irosona amin'izany. Eo anatrehany ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia fomba ny film no mampatsiahy rehefa tonga ny fotoan-tsarotra na fotoan-tsara ny tantaran'ny firenena sy ny zavatra mitranga. Amin'izao fotoana izao dia mametsaka ny ahiahy ny film ny tenako manokana mampafoloa eo anatrehany ny fandeha ny fanovana izay nitakiny ny vahoaka malagasy. Mahatsapa mantsy zay fa tsy mandeha makany amin'ny tena notakiany vahoaka ny fitondra fitantanana ny raram-pirenena amin'izao fotoana izao ka mampaneny lakolosy zay. Mampaneny lakolosy tokotrany zay satria afaka herinandro dia lany ilay volana izay nampanantenan'ny filoha mitondra ny tetezamita amin'izao fotoana izao izay ataoko hoe filoha par intérim satria mbola ao daholo amin'ny lafiny lalàna ireo rafi-panjakana rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena izay napetraka ny lalam-panorenana ny 4e république ka noho izany
dia intérim maraka ny voalazan'ny didy zay navoaka ny HCC zany a no zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy adevitra lalina amin'izany tsika fa dia hitatsika fa dia ny olona tao anatiny no namboarina ary ny 5,100 olona ao anatiny dia mbola ao tamin'ny rafitra zay tena nanahirana ny malagasy. Dia tsy iny zany fa ny antemera-pirenena, ny antemeran'ny olona, ny HCC ary niseny zay nametraka olana foana teto amin'ny firenena ary nanahirana fa nitaraina foana ny vahoaka malagasy noho ny hetsika nataony fihetsika zay nataon'ireo olona zay tao anatin'ireo rafitra ireo. Dikan'izany dia tsotra ny fehikeny ataonay tsy mbola izao ny fanovana tompoky lahy, tsy mbola izao ny fanovana tompoky vavy. Noho izany nisy ny fiantson'ny FFKM dia nanamara ny tenako manokana tsy amin'ny anarany atoko akory fa ny tenako dia tsy anatrika izany noho nareo filazana mivoaka marobe tao anatin'ny Facebook fa nasena tamin'izany koa ny Filohandry Rajoelina nifady. Rehefa nijerena tokoa dia nivoaka tao hita le invitation mialatsiny amin'ny FFKM raha ohatra ka santoko zany invitation zany fa manana ato anatin'ny telefoniko zay misy fitomboka kaseny FFKM sy milaza hoe Andriamatoa Andry Rajoelina nifady. Manarak'izay dia ny olona zay niteny mbola nanamafy teo anatreny mpanao gazety fa nasaina Andriamatoa Andry Rajoelina dia mpiandraiky tsara olo-dehibe olona manana maizy azy ary mpisolo vava no asany ao anatin'ny FFKM. Rehefa nareny fa ny fanambarana nataon'ny ministry ny serasera zay nilaza fa santoko ary tsy nisy fanambarana nataon'ny FFKM mihitsy fa nasaina ny Filohandry Rajoelina mifady. Dia nalahelo zay satria olona ny fiangonana mahatsiaro voatotoana zay no nisany fisiany zava-misy satria ny marina no resahana ny marina no resahana ary ny fanovana tsy maintsy miaraka amin'ny marina ary ny marina tsy maintsy miaraka amin'ny fanovana. Dia mialatsiny lay raha ohatra ka mpitondra tenin'ny gouvernemanta milaza hoe tsy misy an'izany ary tsisy fikasana an'izany kanefa ny olona amin'ny FFKM ndraiky tsara dia manamafy fa dia tena nanao an'izany izahay ary ny antony nanaovanay an'izany dia asainy dia olona nidrehetra ampitiavana. Tsy haiko izany mandainga izany teny marina fa dia anjarantsika ny mieritreritra amin'ny zavatra mitranotrano fa tsy zany mihitsy ny atondrakintsika makany amin'ny fanovana. Ny zavatra tiany tonenina amin'izany dia tsotra. Tsy ekenay ny famitam-pitahana ny vahoaka malagasy. Tsy ekenay ny mbola fanaovana tsinjazolena ny vahoaka malagasy na avy aiza io na avy aiza satria izay ny toloman'ireo vahoaka ireo. Ny sainana fono izany ary hainana fono tsy ho avelantsika ho verivery fotsiny fa eritreretintsika kosa fa hitondra ny malagasy makany amin'ny tsaratsara kokoa. Mazava ny teninay io izay fanovana ny ilainay, révolution ny ilainay izay tafita satria hitsangana ny fikambanana tafita zay vory amin'ny 17 décembre ho avy zao amin'ny kongresy voalohany iatsehany amenakaviny raram-pirenena dia efa milaza sady fa tsy raitsi-kombakomba mandrak'izay amin'ireo mpamadiky tanindrazana zay tsy raitsi-kombakomba velively na roviana amin'ireo voakedra ny mpanjanaka izay fa hitaly izy hikatsaka ny fahafahany malagasy sy ny fampandrosoana malagasy. Ny fikoanandoam-pirenena dia tsy fampiavana-pirenena zay fotsiny tinena zay ny zavatra ho samihafa zany. Raha efa mpiantso ny fiangonana ifanao biso hafandray zay dia hita hoe izay nifanao biso izy tsy fanao fa ny fikoanandoam-pirenena tsy zany itsy fa ny fiadiadavana ny lalana dia mandeha makany amin'ny fampandrosoana amin'ny malagasy tsiraray avy. Ka tsy voatery tsy maintsy eo zay naonta tamin'ny malagasy, tsy maintsy eo zay nangalatra tamin'ny malagasy, tsy maintsy eo zay olona rehetra zay nalohan'ny malagasy. Tsy etompoko. Tsy zany no ndikan'ny fikoanandoam-pirenena. Zay no mahatonga any amin'ny teny hoe tsy mila an'izany mihitsy zay. Olona nohany, olona ve, olona mbola mifono malagasy, mbola maratra. Ny fery mbola tsy mikombona, dia hoy zany hoe ndao.
ohatra ny divorce mbola vo mitapatapany amin'ny tribonaly ve dia fanao biso ndray testa ny olona zay arriveko fa zavatra tena tsy mety zany ary mamofaly fa tsy zany ny fiainany atao tany tenaina ve zany io zava-misy io ahoana tsy ho azo tenaina misy ve zany io zavatra papako raha zavatra nitranga nanomboka tamin'ny 5 oktobra no jerentsika mandrapatonga ny androany matoa zay manao an'ity conférence de presse ty dia mifatsapanay fa mandehany amin'ny lalana diso ny tolona mandehany amin'ny lalana diso ny rahapirenena malagasy ary ohatrany tsy misy antenaina indray fa afaka folo-taona indray tsika diverina indray any tolona sy rotaka indray satria tsy zay le zavatra mifanakana tsy azo atokisana ve zany fevokely natao anatin'le za dia tsy mihevitra loatra hoe tsy fatokisana fa tsy mitovy moko ny fijery ny olom-piangonana sy ny olon'andriamanitra sy ny olona tsotra sy ny olona mpanao politika zay le olana io za mieritseritra hoe alao many kaisara sy any kaisara zay raha maniazo iteny atsy manjary mandray an'le zavatra tsy hainy le fiangonana ka tafiditra lalina loatra tsy manmetsy ny azy amin'ny fanaovana zany fa kosa ny atao hoe inona moa zany ny tena tanjona ny fanaovana bizovy sa ny fanamoarana ny jirama ny fananany malagasy fahahoaniny isan'andro ny fianarany zanatsika isan'andro amin'ny tokony misy zay ny fanontaniana lehibe sy mipetraka na amin'ny fiangonana na amin'ny tenako na amin'ny olona rehetra